Fandarana zara hevitra no rahantsika rehefa ora sy fotoana toy izao izay andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena hitondrana ny famakafakana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoe tia-mpiandohana dia mitondra ny teny fiononana sy fampahirizana ho an'ny fianakavian'ny antoko tiako Madagasikara tamina moizana ny namana mpanao gazety Fanira Zafimanantany izay fantatra tamin'ny tontolona hoe famakafakana ara-politika tamina Haino Manjery toy izao ny tenany izay fananentana ny fandarina tsy manaiky lembenana ihany koa niaraka tamin'ny Lilira Faralaty teto amin'ny ICM radio 7:30 Andriamatoa Andry Rahartsifa izay pitarika ny antoko RCR eto Analamanga ny vahintsika amin'ity alatsinainy ity miarabanao tompoko. Miarabanao Michel dia miaraba ny mpiain'ny zara hevitra sy ny mpanaraka ihany koa antsika eto. Mamerina ihany koa ny fiaraha-miory amina manana Faniry sy ny fianakavian'ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fahoriana nanjady amin'ny fianakaviana zao dia mitondra ny teny fankahirezana amin'ny fianakaviana makasitraka. 70 taona lasa ihany koa anisany hoe andro nangidy amin'ny antoko tiako Madagasikara zany 20 janoary zany alatsinainy mainty eo amin'ny tontolo politika izay fahitan'ny antoko RCR le hoe fifanandrinana ara-politika teto Madagasikara hatramin'izay zavatra misongadina foana izy io rehefa hoe tontolo politika misy mpanohatra dia misy mpanohana le mpanohana fitondrana moa zany le mazava le hoe filoham-pirenena fa ny mpanohitra ihany koa dia misy olona misongadina foana izy io ary matetika le hoe mahazo ny tanàna Antananarivo no lasa mifanandrina amin'ilay filoha eo am-pirinasa. Inona no fahitany antoko RCR le pratika politika mahatonga an'izay tsisy mpanao politika misongadina mihitsy ankoatran'io rehefa hoe manohitra fa dia hoe ny be ny tanàna Antananarivo tamin'izany. Mara tokoatran'izany 70 taona lasa moa zay zany nisy ny lundi noir moa zany iny tantara anisan'ny tantara teto amin'ny firenena raha-mpivazavatra teto amin'ny firenena ny matetika ny antoko tiako ny antoko RCR dia mamerina an'izay foana hoe tsy ny olona ny olana fa le système ary io raha tsy miova mihitsy le système tsy ova mihitsika fa miverina foana ny zavatra misy eo raha hijery ny olona fotsiny no vahintsika dia tsy maintsy miverina foana ny zavatra ary hiverina foana ny tantara ary zay nampiverimberina ny tantara foana io nanomboka tany 1972 91 2002 2009 2018 2025 dia zay foana ny hiverenana eo ary mbola ito io raha mbola ohatr'izao ihany tsika hoe tsy hanova ilay rafitra zany hoe mety mbola toy ny nahazo any any Rajoelina ihany ve mety ahazo an'izay filoha ho avy eto zany aloha raha mbola hoe zao rafitra zao na colonel Michael Randrianirina io ary mety hiaran'izay zavatra ihany koa raha mbola hoe zay ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara sy hoe ny rafim-pitantanana ny firenena ihany koa tsy sanatria hoe maniry ratsy ao amin'ny mpitondra famakafakana ny atsika tsy sanatria maniry ratsy ao amin'ny mpitondra mihitsy tsika fa analizy fotsiny ny RCR famakafakana ny RCR hoe mihodina io raha mbola tsy ny olona ratsy ane tsy ny olona tonga eo ane tsy hoe ratsy tsy olona tonga fa le rafitra ao amin'ny rafitra ao anatiny eo mihitsy no mampiova le olona ary mahatonga le zavatra mahatonga antsika mihodinkodina eo foana dia miverina foana ny tantara ary matetika izy ratsy raha ohatra nisy fotoana niala ny président Safel Be raha ohatra tamin'ny 1996 mety hoe niala ohatran'izao fotsiny niala ny filoha Ratsiraka tamin'ny 2002 lasa nitsoka tany Andafy miaraka amin'ny fianakaviany mafimafy kokoa noho izay nahazo an'ny président Ravalomanana ary mety mafimafy kokoa noho izay nahazo an'ny président Rajoelina teo ary sanatria zay le tsako hoe tsy maniry loza akory fa miratsy foana io raha tsy miova mihitsy le rafitra eto amin'ny firenena hoe le rafitra resahany RCR amin'izay raha tsy miova mihitsy raha olona fotsiny mieritreritra mantsika foana hoe le miova le rafitra dia le mpitondra fotsiny le régime fotsiny miala mifirongona miala filoha sy ny firongona zay foana fotsiny eritreretintsika dia miova zany le izy tsy izay mihitsy nefa le izy le rafitra tanteraka mihitsy misy rafitra ny efa nazavaina foana moa zany tsy rafitra politika fotsiny le rafitra resahana fa rafitra fiarahamonina rafitra ekonomika voageja mihitsy tsika eto
raha tsy miova tanteraka ireo a ny tanora moa zao ny tanora mpianatra ny tanora mpianatra sy ny tanora tamin'ireny tolona farany teo reny a de nitaky an'izay fanovana zay fanovana rafitra ny tantara takindry zareo fa tsy fanavaozana atsika zao a mbola fanavaozana aloha fa tsy fanovanana misy zany hoe a azavaikely izy a raha ohatra tsika ka hoe misy trano anankiray io mitritra sy ny karazany tritra le trano mivavaa hita hoe efa mitongilana le trano de mbola ndokondoko ao anatiny ve tsika na tsaratsara kely le izy sens propos sens figuré am'izay a am'izao fotoana zao a ohatrany mandokondoko na trano misy lokona somary fafana fotsy le orange de ohatrany hoe vaovao le trano lokona maitsomaitso lokona maitsomaitso ianao mahita tsara le izy namana Michel de zay le etretina hoe fanavaozana kanefa le trano a mbola eo ihany ary mbola eo ihany le izy mbola eo ihany le zavatra miodikodina eo a fomba fanao taloha ihany no miverina tao de zay le tiany ersera hoe misy zatra tsy mety ao zay foana naverimberiny ersera lasahan'ny olona ny ersera hoe miavinavina nareo teorika be nareo miavinavina nareo tsy mety miditra ao nareo ao ny tokony anova misy manamboninahitra anankiray hitatsika iny niezaky ny anova zavatra ao anatiny nanahoana zao izy raha ohatra ka inona ny zavatra nahazo anazy afaka nanova ve izy ny afaka nanova tao anatin'io rafitra io niezaka nanova tao misy député ray avany andrefana any taky nitolona teny ankantsa niezaka mba nyteny ao anaty rafitra izy afaka nanova ve izy de zay le resahana hoe ny ersera koa tsy hoe mipetraka fotsiny a mbola mitoy ny asa ny ersera hatramin'izao mbola mitoy ny asa ny ersera mandeha manabe ny fiarahamonina misy tety amin'ny Madagasikara fa kosa raha hoiditra anatin'le rafitra tsy mety amin'ny ersera fa mahakasika an'le hoe fanavaozana mihitsy no sao de tsy azon'ny olona sy le hoe fanovana misy mantsy ny vovonana ihany koa na hoe fikambana to politika ireo a mitaky le hoe andravana mihitsy an'ilay rafitra nitsangana teto amin'ny firenena fa aloha manao rafitra vaovao irosonany am'le fanovana miray feo am'ireny ve ny ersera sa hoe inona mbola tokony ho atao aloha zany a am'izao fitondrana tetezamita tsy tetezamita zao tsy manana sata mazava misy mamarina azy ny zavatra takiny atoko politika hoe raha vaina daholo ny rafitra teo alohana fa tsy zay fotsiny ara hoale izy ary le izy tsy natao hifampizarana seza ihany koa tsy hoe raha vaina koa rio de ndao zaraina daholo seza de samy mihinana ny ersera tsy mitady seza fa apetraka mihitsy le fototra raha mametraka le fototra hoe inona le zavatra ao atao hoe raha malagasy rehetra atao a efa namemo ny ersera hoe tokony atsangana misy atsangana aloha ny assemblée constituante jeriny fomba andrafetana le rafitra vaovao de zay ny tokony atao aloha raha ohatra ka fa itsika raha mbola hivezivezy eo a na araka nyresahako foana marina le resahana hoe ireo zavatra efa rafitra efa tsy nety rehetra teo aloha de tokony viala aloha zay aloha de ekena tsy ny teo zao tsika ny présidence any ngamba niova sy ny gouvernement fa rehefa hitatsika zavatra tsy nety rehetrarehetra teo a rehefa hita fa tsy nahomby de tokony ho ravaina le izy zay ny raisana feo fa le fizarana seza kosa iny no tsy itovizan'ny ersera feo a am'le fanambarana iny miray feo amin'ireo sasany ihany koa ve nareo zany hoe aleo ravana any reto a fa aleo rafitra hafa mihitsy le apetraka eto na hoe rafitra mamelanja ny eny fotony ihany koa am'izao fanavaozana izao sa hoe aorian'ilay rafitra ny fanavaozana fa rehefa misy mpitondra ara-dalàna laha tam-pifidianana io vao tokony hipetraka le rafitra rehetrarehetra hoe hiatra avokoa fanontaniako anao Michel hoe mety anova zavatra velo le fanavaozana zao raha afaka anova zavatra le fanavaozana zao a de tsy maninona fa tsy afaka tsika rehetra miara-mahita daholo fa tsisy zavatra miova eo ny olona ihany miova fa tsisy zavatra miova mihitsiny eo de zay le izy hoe tsy eo mihitsiny zany le izy ny tsy itovizana hevitra raha ohatra ka tsy afaka mihitsy tsika androso a raha tsy manova fa miodikodina eo foantsika tena miodikodina mihitsy ny foantsika de miverina point de départ ihany tsika rehefa avy eo
zany hoe iova isa matetika mantsy analyse ohatran'izao ny ambaranareo misy milaza an'izao mpaminany any hoe miova misy crise foana io isaky ny miova mpitondra anakiroa ao de iova lalam-pandroenana ihany koa zay ne le elany zay le tanjona elana am'izay tsy iverena an'izay tsony ny tanjona ne hoe ary tsisy maniry an'izany hoe ivery isy crise zany foana eto Madagasikara fa le zava-misy fa ny analyzy ny ersera zany nijery nanao analyzy nandritra ny 12 taona de miezaky manavao an'io analyzy io foana ary fa tsy mijanona am'izay mijery hoe manatsara an'io zany de zay ny elana hoe ahoana tsy iverena an'le crise isaky ny 5 taona isaky ny 10 taona isaky ny so miena tsy kelikely aloha izy raha ohatra ka isaky ny 7 taona isaky ny 5 taona ahoana tsy iverena an'izay crise zay tsony de zay no anaovan'ny SR hoe le rafitra ray manontolo mihitsy rafitra économique structure économique organisation sociale rafitra politika mila miova daholo reo zay ny structure politique mitambatra mila miova tanteraka reo samy rafitra daholo moa reo le tsonina azy fa ny matetika foana ao antsika zay ny resahako teo hoe rafitra régime politique foana no eritreretintsika hoe manaova rafitra fa nefany ny fomba fanao voageja foana le firenena fa tsy maingy politika ve ny zavatra rehetrarehetra maingy amin'ny politika ny zavatra rehetra fa tsy maintsy ireo tokotelo mamasan'andro reo miara-jerevana tsy afaka fotsiny ianao hoe tsy afaka satria misy manangejany le mpanao politika ny raha tadiditsika tsara ny filohan'ny fanavaozana amin'izao niakatra teo laza fa horavaina ny andrim-panjakana tapaka andro aorina izy nyvadikevitra satria misy maniry anazy tao ohatrany hoe tahotra an'ireo PTF reo ihany koa nefany zay le resahako anisany mety tsy PTF fotsiny rafitra économique rehetra mihitsiny de sarotra le izy tsy io zany tsy resaka hoe politika fotsiny hoe manana anio anova olona politika fotsiny tsika fa tsy mety le izy raha izay fa tsy maintsy ireo telo reo miaraka zay efa afaka tena hoe anova zavatra tsika fa raha ny famelabelan-kevitra ataon'ny RCR tena takatry ny malagasy tokoa ve le izy aloha raha hoe olona nianatra daholo ny manatrika le izy masy de mety hoe zay hoe takatry ny olona zany le famakafakana zany hoe famelabelan-kevitra ataonareo fa le olona eny fotony mihitsy raha hoe hitondra firenena le RCR afaka taona vitsivitsy ao aorianao aleo malagasy ny amale an'izay aloha taka ve fa raha mijery fotsiny tsika ny zara ny RCR nandritra ny fotoana elaela zay matoa ny tanora reo ny taky tamin'ny tolona reny hoe fanovan-drafitra de misy anton'izay misy sokajin'olona zany natakatra izy ary zay daholo ny takin'ny olona teny ikanja tsy olona tsy tanora hoe vitsivitsy na tokona tanora fotsiny vitsivitsy no taky an'izay fa nitaky fanovan-drafitra daholo ary mbola mitoy ary zareo hatramin'izao hoe tsy io le zavatra nitakinay fa mila miova tanteraka ary matola izy tonga ny amin'ny tanora dikan'izany zany mipasy any le message ny RCR fa na izany na tsy zany nefany miakina amintsika malagasy rehetra miezaka ny RCR andritra ny miezaka mbola mitety a Madagasikara ny RCR tamin'ny volana Desambra zao zahay da nao fampiofanana andreo mpampiofana mety mpampiofana zany Batso président Lazarery no manao fampiofana eraka Madagasikara fanao fampiofana raika amin'ny fitopolo ny RCR mbareo olona rehetra reo de mitety a Madagasikara ihany koa izara anazava le fanovan-drafitra tia ny RCR ao apetraka de mandeha tsikelikely ohatr'izay izy ary tsy maintsy hotoda io amin'ny andro anankiray fa anjarantsika malagasy fotsiny avy eo hoe ahovina le izy no tonga eo amin'ny makasika an'izay famelabelan-kevitra ataonareo manerana ny fahatra izay le izy ve miainga isam-pahatra ihany koa ny loha hevitra resahana sa hoe hoentinareo mihitsy hoe resaka makasika ana politikitsika am'ty resaka makasika ny hoe sosialitsika resaka makasika ny toe-karena famelabelarana zay ataonareo mitambatra daholo izy telo reo ka tsy afaka misaraka mihitsy hoe izy telo reo fa izany tsy maintsy isaka ny fahatra tsy maintsy misy ny mampiavaka azy fahatra tsirara izy andehanana tsy hitovy any Vavatenina sy ny any Maintirano sy ny any Farafangana
tsy mitovy ireo na nkolontsaina any tsy mitovy de arakaraka ny zavatra misy any atoerana nitondrana le fampiofanana arakaraka ny faritra zany a misy ndreo namana moa zay efa ny faritany manao fampiofanana any amin'ny commune tsiraray avy mihitsy efa midiny eny ambony niveau commune tsy eny niveau district fotsiny zao ny RCR manao fampiofanana fa tsy hoe miasa mangina akory fa mety mbola tsy hitany olona satria mety tsy de mbola manana volanaovana tapazina amba ny RCR fa miasa iny fotony ny RCR amin'izao fotoana zao ary tsy mitsahatra miasa iny fotony. Zay zany tena hoe ilaina ny antoko politika eny koa. Zay mihitsiny zay ny antoko politika misy moa milaza hoe aleo ahena anakenina ny antoko politika alahina anankifito be loatra le antoko politika ohatr'izao marina le izy fa mila faritana tsara hoe inona moa le asana antoko politika ohatrany ahoana ny atao hoe antoko politika manabe ny mpiaramonina ve le antoko politika ny RCR amin'izao fotoana zao a misy district 100 amin'ny 9 efa misy membre RCR ary eto Analamanga zay ndraiketako a de district anankisivy district telo 10 efa misy RCR daholo fa district anankisivy efa mitsangana ny rafitra iny fotony ary ny anankiroa hitsangana amin'ny herinandro ty zany hoe district raiky 10 amin'ny telo 10 zany a efa misy rafitra mijoro iny fotony RCR de ireo a ny manabe manao asa iny fotony. Ao anatin'ny antoko politika zany raha ny an'ny RCR manokana sy mety hoe afaka ianaran'ny hafa ihany koa ny fampitondrany eo anivon'ny antoko politika inona ny tokony fanapahan-kevitra miainga ao anatina antoko politika sy ny hoe rafitra ifampitondrana ihany koa ny hoe fanabeazana sy tsy voatery hitovy daholo ny olona mpikambana ao anatina antoko politika izany. Ny RCR aloha voalohany indrindra rassemblement des citoyens responsables zany hoe tamambean'olona ndraikitra aloha zany izy a vao miditra anaty RCR ary olona ndraikitra resy lahatra amin'ny fanovandravitra zay izy miditra anaty antoko RCR rehefa miditra ao zany izy a de samby olona ndraikitra zany olona ndraikitra zany a tsy mila hoe baikona tsy mila hoe miandry te midina vao mandray andraikitra raha mahita andraikitra tokony tandrify azy izy eny anivon'ny fiarahamonina eny anivon'ny fokotany eny anivon'ny commune eny anivon'ny district eny anivon'ny faritra de miasa izy manao organisation izy a mety ohatra hoe olona roa na telo a miorganiser manao fivondronana izy a de miasa eny fotony tsy mila anivon'ny RCR tsy mila zany hoe baiko midina avy any amin'ny président hoe zao ndray ny ataonareo zao ndray tsy manao an'izany mihitsy atao anatin'ny RCR misy idéologie iraisana fotsiny atao anaty RCR de iny no baiko andretrarehetra idéologie zany fa tsy olona ny RCR tsy atoko miaraka amin'ny Lazare Arsan kory ny anarany na hoe atoko zanaky Lazare Arsan de iny ny asongadina fa ny RCR rassemblement des citoyens responsables de les citoyens responsables miasa eny fotony isaky ny faritra isaky ny district isaky ny commune isaky ny fokotany zay ny RCR ary na fanapahan-kevitra hitanivony atoko raha de avy ny fotony miakatra tsy maintsy jerevana foana inona ny hevitra ny fotony a de miakatra tsikelikely a fa tsisy hoe fanapahan-kevitra président Lazare Arsan rery hoe zao ndray tsy zay le izy. Raha ny RCR eto Analamanga amin'izay fanapahan-kevitra miainga ety fotony zay mangataka an'Andriamatoa Lazare Arsan ho candidat filoham-pirenena ve ianareo? Oviana aloha le fifidianana filoham-pirenena tsy fantatsika io aleo aloha efa nantaniko teto izy de miankina aminareo base politique io izy aleo aloha le izy tonga le fotoana misy karamilizany misy aleo aloha tonga le fotoana de jerevana ny condition mialatsiny amin'le teny vahiny le condition hoe ohatry ny ahoana le raha mety ve ahafahana mirotsaka ve le condition so de hoe mbola hita le rafitra mpikarakara fifidianana fa mbola tsy mety so de mbola le teo ihany jerevana le lisy mpifidianana ve fa mbo ara-dalàna jerevana daholo le izy le code électoral ve fa mba araky ny fangatahan'ny olona ve le izy arakarak'izay a no hanaovana hoe aleotsika président milatsaka fa ny RCR efa vonona amin'izao ny RCR ataoko atoko zany a efa vonona fa miakina amin'le fifanarahana hoe hidiranao zany hoe raha
inona zany no am'le fitsipidalao ahafahana miditra fa ny erisera am'izao fotoana zao a tsy mitsahatra koa ho anao an'ny mpiambana ato anatiny ary mampiofanareo mpiambana école politika zany na mianatra hitatana firenena isan-kerinandro zay eto analamanga fotsiny resahako de misy a fizarana ho an'ny mpiambana fampifanana ho an'ny mpiambana ahoana rehefa hitondra firenena ohatra izao antsika fa tsy rehefa tonga eo kory vo samposamborina hoe iza natao ministra nandeha hanao appel d'offre na candidature hoe alefaso CV fa zao zahay a de efa miofana ny hitondra firenena ary mampiofana mpiambana any koa hoe ohatr'izao zany mitondra firenena ohatra zao a lalàna misy ao a ohatr'izao ny fomba fanaovana politika inona ny jara ndraikitra ny tsararay fa efa olona ndraikitra daholo nefa ireo ampiofaninareo. Zavatra misy ihany koa fanaovana politika na ty fitondrana fanavozantiara de misy an'izany hoe olona efa nitakosokosona tany anaty politika hafa tany tsy masaka ara-potokevitra tany de lasa mivadika ao anatin'le fitondrana fanavozana am'izao ny RCR zany rehefa tonga eo tonga de RCR avokoa hatrany foko tany. Tsy zay koa le izy misy olona misy olona ndraikitra daholo na tsy ao anaty RCR ary ny RCR misokatra ny RCR misokatra amin'ny olona rehetrarehetra vonona ny anova rafitra wa zay ihany ny condition ny olona moa tsy anova rafitra avokoa rehefa hoe raha hazo fahefana ny RCR de lasa vonona anova rafitra daholo indray ny olona eo sa mantsy zao lasa fanavozana daholo ny olona eo a lasa mitonona zay n'izay da ihany koa misy mamarina azy zany misy mamarina azy zany efa ny a hita io ihany io tsy maintsy hita le izy tsy maintsy hita foana ihany hoe taizan-tantaran'ity olona ty ty olona ty ve tena misy matetika matsy ny olona am'izao tsika malagasy miasa amin'ny politika ataovy tetavam-bola le politika lasa tena ohatrany hoe asa misy vola any RCR tsy mivelona amin'ny politika mpiambana RCR rehetra mihitsy tsy mivelona amin'ny politika tsisy vola zaraina ao amin'ny RCR tsy misy mihitsy hoe mikarama ao amin'ny RCR fa samy a ny tsiraray samy olona ndraikitra de manao zay tandrify azy manao zay zavatra tsapany fa tsy misy hoe avany amin'ny ambonina ohatr'izany na io moa zany amin'ny RCR tsisy ambony sy ambany zany koa mitovy daholo ny olona ndraikitra fa ny andraikitra samy manana ny azy zay le izy. Raha zava-misy amin'izao fotoana zao ary zany fahitan'ny RCR tokony hainga ava izy ity fanovana apetraka ity raha tena hoe manam-piniavana zay a ny mpitondra fanjakana tena manam-piniavana ve aloha izy zay tsy fantatra tsika fa zava-misy no nita hitsara azy zay le teniniko fa nanaveloko teo hoe eo aloha le fanontaniana manam-piniavana marina ve le mpitondra zao a anova satria sarotra le izy a fahitan'ny RCR anazy aloha tsy hoe miavinavina koa zay mantsy isan'ny kritika ny olona miavinavina nareo mialangalana nareo maninona no misy andraikitra de tsy raisinareo tsy zay koa le izy fa hita le izy hoe mandeha amin'ny lalana tsy izy de sarotra ny andray ao anatiny rehefa tsy izy zany le lalana ty lalana am'izao ty a hita fa tsy izy tsy mety le lalana tsy mety mihitsy le lalana tsy fanavozana le zavatra resahana fa fanovana ao a de sarotra be ny hoe ahoana no apeteny io fanavozana io le izy mety endriketrika matetika koa mantsitsika zao a matetika malagasy zay moa zany malagasy mety hoe mety matahotra le efa mba tsaratsara kely no teo anoloana kely fotsiny hoe misy zavatra kely fotsiny de mionona am'izay de nefa io a iverina mety mbola ho ratsy kokoa n'olona teo aloha ara rehefa mahazo tsirony ao le olona vaovao niofa satria zao le izy mbola makafo ny olona aloha de mizaka kely aloha zay politika zay politika zay le politika eto fa tsy mbola manova izy fa makafo ny olona izy zao de miezaka ny olona aloha fa raha hita le izy hoe lalana tsy izy a de fantatra hoe makaiza le lalana de tsy izy le lalana so de populisme ihany koa ny RCR mantsy zao tamin'iny hoe vao niala le fitondrana fanavozana de nandraindray ny tanora zany nisy mihitsy nefa nanolotra le hoe anarina teny amin'ny vondrona tambazotra antserasera teny hoe Lazare Zaverson mendrika no premier ministre tam'izany raha ny fahitan'ny RCR n'zany am'izao fotoana zao zany
Neritserany vonina foana ny président Lazare Zafansa fa andresaka foana hoe vonina raha hanova vonina izy raha tena hanova fa raha mbola sarisary na hoe strapotin na hoe tsy manina fa mena ministra anankitelo nareo na hoe ohatr'izao tsy mahalina ny sao de atao président mihitsy mety amin'izao fanavozana zao tsy manina ka zay efa vonina ka neritserany vonina neritserany efa vonina raha ohatra ka vonina malagasy anao an'izay efa vonina ny erisera fa raha zava-misy zao efa vonina amin'izany koa ve le olom-pirenena aloha ny olom-pirenena zay le tenena hoe misy rafitra rafitra apetraka tsy hoaro olom-pirenena tsy hoaro vonina 100 isan-jato zany tsy possible zany fa ny fandresen-dahatra tsy possible na ho resy lahatra anao na 20 isan-jato hoe tsy possible zany na 50 isan-jato hoe tsy possible zany fa le rafitra apetraka ao eo no manovana azy ohatra le resanany ohatra an'izao le izy raha hoe tsy tao sarisary raha makao amina miditra amina toerana banky anankiray ohatra ianao raha miditra ao ianao ka mihinana voanjo ohatra sanao manara an'iny eo amin'ny tany eo satria voafeha le rafitra ao ianao voafeha le fahadiovanao ianao fa raha ohatra ianao ka kaiky zordiria na mihinana an'iny mety miaraka rianao eny daholo le izy satria de zay le izy raha malotoloto zany le zavatra iainanao eo de zay le rafitra hoe le rafitra mihitsy no mame an'le olona iova fa tsika mantsy sy miresaka foana hoe matsipitsika ny mpitondra na hoe ny olom-pirenena mpitondra moa mametsiny ny olona hoe le olom-pirenena mihitsy ane no mila miove fa izy hoe nametraka rafitra rafim-piarahamonina ahafaha rafim-panabeazana ahafahan'le olom-pirenena miova anjara mpitondra ane zany de le hoe olom-pirenena ihany koa miteny foana hoe le mpitondra eo nefa le olona tonga eo amin'le fitondrana tsy manova le rafitra de mitovy ihany zay le tenena foana hoe tsy adalana le olona tonga eo aza mieritreritra foana tsika hoe le olona mpitondra teo hatramin'izay de reny de efa nieritreritra alohan'ny notongavana hoe de hanao ratsy tsisy nieritreritra an'izany fa le rafitra iainany ao lasa miforce azo azy hanao zavatra tsy mety satria tsisy rafitra betsaka tsisy rafitra ohatra hoe contrôle ohatra ao tsy manjaka aiza ve de hoe ny filohan'ny repoblika ihany no manendry olona any amin'ny fitsarana anendry olona any amin'ny anao contrôle rehetrarehetra izy ihany zany anao contrôle le olona tendreny zany anao contrôle ho azy de le olona tendreny hoe sanao sa hiteny azy hoe tsy mety ataonao io tsy tonga de miala raha afaka apitso ohatra de ohatr'izay le izy maty le rafitra maty le rafitra hoe rafitra mifanitsaka ihany koa fa nitateraka mpitsara ny mpanaramaso zay ihany le izy ao anatin'le hoe fanovana lalam-panorenana ihany koa mantsika zao mengy am'le hoe fikonan-doam-pirenena isam-paritra izy io am'izao fotoana zao miandry le fikonan-do nasionaly tsika zay hoe famondronanareo hevitra rehetra avy any amin'ny afaritra raha ny fahitan'ny erisera le fampiarana le fakakevitra tena miroso makany am'le hoe tena fanovana tokoa ve sy le hoe fahavononana ho ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao na de efa somary nisy teny nambaranao ihany ary teo araka ny resahanao zay mamelanao mialatsiny fa somary manana kely ihany tena mialatsiny amintsika ahako raha tena hoe mahintsy be fa mitovy ihany to efa nanisy concertation nationale tsika nandalo concertation nationale tsika 91 2010 fa raha izy lalana izorantsika zao tsy mifakaiza amin'izay tsy hanovana inana iny mety hanavao kely fotsiny le izy hoe inona no saritsarina zavatra mety ho hitan'ny olona de mety zay le izy mety zay mety zavatra izy fa raha hoe ny anova aloha de tena mialatsiny aminao fa tsy zavatra iova eo zany hoe fahadisoana goafana zany le fandraisan'ny mpanao politika sasany hoe aloha miditra ao anatin'ilay rafitra de eo manova ka io fivelomana ny azy menao tsiny ve izy fivelomana ny azy ny atoko politika ny am'izao mikanao politika eto Madagasikara mivelona am'le politika zay mahita seza aloha izy mahita ivelomana aloha izy de omenatsiny ve izy betsaka ny olona anatin'ny rafitra io mety tonga saina ihany fa fivelomana ny azy
verivery ny fiveloma vady aman-jana ny raha ohatra ka le sanatria omenao tsiny fa izy zay mantsiny atsika zao hoe le miala daholo le firongony rehetra teo anoloana mametsiny le teo anoloana rehetrarehetra zany le firongony mila miala daholo fa nefa le atao zao mitovy amin'izay ihany to firongony ihany koa rehefa miala zao zay le hoe tsy amezatsiny ny tenenana ndraisana malagasy moa talohana hoe kodiara-tsareta ny fiainana iny tsy de hoe fotsiny le hoe ambony hoe miantra ianao androany aza de manakarena ianao androany de hoe metsiny mantra tsy zay fotsiny fa lalana izorana aza de mafaly ny enentsika le eo anoloana fa mety mbola ho andalovanao ihany io rehefa avy eo ary anenjehan'olona aorinanao an'ilay izy fa tsy maintsy miova le rafitra mba hahafahan'izay hoe tsy miova tanteraka mihitsy zany le rafitra manabe na ny mpanao politika na ny olom-pirenena na mpitondra de mila voafia le rafitra daholy le rafitra petraka somary mbola devitra ihany koa izy io am'izao fotoana izao raha hoe rafitra ny lalam-pandrenana fotsiny re resantsika zay misy ny voen'le hoe rafitra regionaly fédéraly misy milaza reo hoe fampiadiana ny sampahatra ihany koa le rafitra fédéraly ny rafitra regionaly mety ho zakatsika ve sa hoe ny rafitra hitan'ny RCR hafa ihany koa akoatr'ireo rafitra ireo zay ny rafitra unitaire tsikirany olona hoe lasa baikony ny Antananarivo ny manerina ny Madagasikara ina moa no tena tiany olona tongavana amin'le hoe rafitra fédéral na décentralisation na ohatran'ina moa zavatra misy eny de zao hoe tsy afaka fanapa-kevitra rehetra de tsy maintsy miala ty amin'ny central tsy afaka miteny ny nipotiny ninina zany raha misy zavatra ohatra hoe misy arena eo amin'le fatra anankiray de tsy maintsy ny ety amin'ny central mandidy eny eo zay ny angatany an'le izy hoe ataovy rafitra fédéral kanefany zakatsika ve zakan'ny toetsaitsika am'izao ve le rafitra fédéral iny moa ny rafitra fédéral zany eny matetika raha mijery an'izao tontolo zao tsika de fitambarana karazana zany hoe état maromaro mitambatra rafitra fédéral anankiray le tsika zany anankiray ty fa zarazaraina fa le tanjona ny tokony jerevana hoe ahoana ny fomba anaovana le izy mba amasy mandidy le any amin'ny faritra afaka miasa tsara nefa misy contrôle ihany koa tsy hanonao foana satria raha ohatra ka no rafitra fédéral ohatra ny faritra anankiray ka sanatria foana ny le resahako hifanaraka izy amina atoko-pinoana na firenena anankiray de lasa mety sanatria mety saraka tanteraka mihitsy ary mety ho lafo tanteraka mihitsy faritra hoy ny olona sasany zay le izy fa io le resahana hoe mety mbola le olona mihitsy le olom-pirenena malagasy mihitsy am'izao mbola tsy mahazaka an'izay rafitra zay tsy le rafitra fédéral tsy hoe ratsy akory le teny hoe rafitra fédéral fa le olom-pirenena ny mila beazina aloha anatina rafitra anankiray zay vao mety ho zakatsika le izy zany hoe anatin'ny raha ohatra moa zany fomba fitaritana reny de mbola atao hoe mbola tsy maintsy mbola taritana aloha le olona reo zay le izy tsy kelikely izy vao hoe zaraina le andraikitra ary ambony rehefa tena hita hoe conscient le olona tonga saina le olona zay vao mena hoe mena raha ny délégation ana fandraisana andraikitra ampitaina le izy hoe iny ary fa raisinareo tanana le izy rehefa tena conscient tsara le olona fa raha mbola mi situation misy atsika zao hitatsika ne zany betsaka no ohatra azo raisina am'izany le isapahatra reny ary misy olona matetika vao mana fahefana kely de tsy maintsy manarorotra kely an'iny foana na iza io tsy hoe Antananarivo any io feraka Madagasikara so matsitsika de mety hoe Antananarivo any misy fanarota-pahefana fa na iza mihitsy vao manana fahefana kely ny olona zao de manarorotra an'iny ary miezaka mi-exploiter mpiarabelona aminy amin'iny rafitra regionaly ndray le rafitra regionaly le izy zay ny tiako resahana hoe ina foana le tanjona
any am'le tanjona foana le izy tsisy de hoe maharatsy anazy rehetrarehetra fa tokony any am'le tanjona nyjerevana foana hoe ina le tanjona jerevana ina le fiarahamonina tiatsika ho azo zavatra ohatrany ahoana ny tiatsika ho azo ina raha fipiarahamonina tiana ohatrany ahoana de davitsika ny RC raha mivoy le consciencisme hoe raha fipiarahamonina tonga saina zay ny tanjona ahoana ny atongavana am'izay de zay foana zay no mitarika ny RCR zay idéologie zay no mitarika ny RCR ara-makany ny politika rehetrarehetra tianao apetraka na politika rafitra fitondrana io régime politika na rafitra économique na rafitra organisation sociale raha fipiarahamonina tsy maintsy makany am'izay tanjona zay daholo tamin'ity rafitra natsangan'ny Andro Rajoelina République fahefatra ity mantsy de nisy an'le hoe état unitaire izay hoe voafaritra ao le hoe fitsinjaram-pahefana fa tsy miatra izy io eo am'le hoe vola isam-pahatra mantsy ny tena iadivana be hoe tsisy vola any amin'ny faritra fa eto Antananarivo daholo nefa misy arena afaka trandrahana any am'le faritra fa fanapahan-kevitra eto Antananarivo ny mitsinjaran'ilay vola tokony hosotrahan'ilay faritra amin'ny tamberin'andraikitra sy ny hoe zavatra hosotrahana tamin'ny arena ny voaka atao amin'ny faritra nisy azy misoratra le izy mety misoratra le izy fa le rafitra mipetraka mamela le izy tsy ho ampiarina satria ny vagnongo loatra afaka manao zay tiany foana le filoham-pirenena afaka manao zay tiany izy a tsisy afaka manovana azy tsisy afaka mibaiko anazy tsisy afaka miteny anazy ary ohatr'izay foana itsika zao a raha atao hoe ny filoha teo aloha moa zany atao hoe voafidy ihany a raha atao hoe mbola nisy di ady hevitra betsaka raha momba an'izay fa atao hoe nisy fifidianana ihany zany natonga azy teo fa itsika am'izao fotoana tsy fifidianana natonga ny filohan'ny fanavozana am'izao fotoana fa mipetraka teo zany izy ary mbola makany am'izay antsika makany am'izay re tsika raha ohatra ka tsy manova zay le teniniko hoe mety ho pira raha ohatra ka hoe sanatriny resahako foana fa analizy moa ny anay mety ho pira raha ohatra ka tsy miova lalana aingana ny fitondrana am'izao fotoana fa io a asoratana daholo zay tiana soratana asoratana daholo zay tiana soratana rehetrarehetra fa rehefa le rafitra no mamelanao anao zay tianao atao a de fampijeretsika rehefa avy eo a de tsika malagasy ihany a no voadona farany ny mpanao politika ny afaka mitsoka ohatrany rehetrarehetra ihany ohatran'izay zavatra nisy rehetra teto afaka mitsoka kely ny ivelany mety tsokididy mety misy ihany tratra hoe mahitrany ohatr'izany fa ny tena mizaka magnidy de vahoaka tsika malagasy vahoaka mantsy am'izao ohatra ny efa leo ihany koa an'ilay resaka politika ity tamin'ny hetsika iny mantsy zao de efa nisy an'izay hoe tsy mila mpanao politika izay mihitsy nambaran'ny tanora teny an-kianja teny tsy mila mpanao politika ary le zava-misy am'izao ara ny mpanao politika no misitraka ny tombontsoa rehetrarehetra manokany tombontsoa manokany io azon'ilay tanora tamin'iny tolona iny am'izao fotoan'izao fa le tanora tsy enona lasa tsisy miraharaha le tanora ka lasa ohatrany hoe voamaika manalavitra an'le politika ny zava-misy am'izao fotoan'izao ka rehefa hoe misy an'le hoe hetsika ataon'ny mpanao politika hitsoina vahoaka de tsisy miraharaha intsony fa ty tena hoe tsisy rano natonga ny tanora rehetrarehetra ny vondrona tamin'iny 25 ny volana septambra iny tsisy nitarika iny fa tena hoe nisapokotany nefa natalohany iny moa de efa nandory godiarana tondra reny bidon reny sa tsisy jiro tsisy rano tam'izany ty tsisy endrika politika zany le mpanao politika tsy hoe ratsy akory mpanao politika ny fanaovana politika moa zany tsy hoe ratsy akory ny politika fanaovana politika de ilaina ny olona tondra firenena de tokony olona niomana ara-politika anaty atoko politika fa tsy olona tonga ho azy olona tsy niomana fa mila fiomanana fitondrana firenena ary anatina atoko politika miomana ho an'izay fa kosa ny fitondrana rehetra teo a de niezaka foana hatramin'izay a
nandeha tombontsoa le jany eo amin'ny fitondrana de naratsiana le fanaovana politika mba tsy hafandra reo mpanao politika mihetsika na amin'ny teny de simba ihany koa fomba fanao mpanao politika koa moa raha teo araka nresahako teo a rehefa tolorana sezakely anankiray de mangina satria fitedavana le politika ho an'ny mpanao politika de lasa tsy mety nefa tsy tokony ho izay mihitsy ny tena tokony ho izy fa tokony ho zavatra hafa tsy izay le fanaovana politika fanaovana politika fanasoavana mpiarabelona fa tsy fitedavam-bola tsy tediavam-bola nefa ny azona vola hatramin'izay a tsisy filoham-pirenena teto Madagasikara tamin'ireo filohan'ny fandimby nilazan'izany karama zany fa tany fampelezan-kevitra de hoe tsy handray karama fa omeny ny voaka malagasy ny karama tiako colonel Mikael Randrianirina de hoe tsy handray karama na filoham-pirenena fa ny karama maha-kolonely azy noraisiny fa nefa misy tombotsoa vao tontonona moa tamin'ireny hoe misitraka tombotsoa to azy avokoa reo mpanolotsaina de ianao mahavala le resaka sady fa mahavala le resaka ianao betsaka ny zavatra anseho zao tamin'ny faran'ny taona reny hoe tia ny assemblée nationale tia ny HCC tia zao samy nahita an'ireny daholo ampitsika rehetra resaka prime tia ny membre gouvernement zay le izy mody resahana hoe zaho tsy handray karama fa sasisa za no an'izao fa misy zavatra foana ambadika izany filalaovana ohatrany hoe sanatria zazakely le vahoaka natao zazakely mihitsy moa zany le vahoaka de rabirabiana amin'izay foana le izy fa tena miala tsiny maka fon'olona ihany koa ianareo mpanao politika mantsy fakana fon'olona zay le izy hoe fa filalaovana sain'olona ne le izy fakana fon'olona fotsiny fa raha ny zava-misy amin'izao tsy efa tonga saina eny ve ny olona amin'ireny taham-pandraisana anjara tamin'ny fifidianana teo ireny fifidianana filoham-pirenena sy lombavam-bahoaka be ny tanàna ambany le taham-pandraisana anjara ny olona mifidy aloha za miteny hoe tamin'le tolona reny ary manomboka tonga saina ny vahoaka fa tsy zany fifidianana etsika fotsy tamin'nytolona farany teo ny tarihan'ny tanora reny io zany manomboka amin'ny fo ny olona manomboka amin'ny fo malagasy amin'izao ary manomboka tonga saina tsikelikely izy hoe ary manomboka misy tsikelikely ny RCR ary marina ihany analizan'ny RCR efa nandeha taloha tamin'ny 2023 2022 2021 tany alohana tany raha nilazany zarany ny RCR tamin'izany fotoana zany lazany zavatra nisy teo de ohatrany hoe sanatria aniry loza ho an'le mpitondra foana ho fa analizy le atao zavatra tsy maintsy misy le izy tsy maintsy andalovana raha hita ile lalàna izorana ianao zao raha ho any tamatavy ianao ka hiaraka tsika zenao andeha fiara de iteny ve ianao raha milalam-pirenena iray de iteny ve ianao tsy andalo moramanga tsy maintsy mandalo ianao satria fantatra fa iny lalànao de zay le izy ka izany zao tsy hoe koa hoe mila manao analizy be ina manao an'izany na hoe mila maminany hoe tena mety mandalo moramanga angambany zao ry zareo reny fa fantatra le lalànao de fantatra fa tsy maintsy andalo ao ianao eo makasika an'le fanatsarana ny rafi-pifidianana ity ny tipoka farandraisantsika efa nisy ihany nambaranareo teo hoe tsy handray anjara rehefa mbola io rafitra io misy ny milaza azy koa hoe io rafitra io de tokony overina any amin'ny intérieur marina zany rafitra mahaleo tena hoy nananganina an'io tamin'ny fotoana ny tena tena marina ve izy nefa tsy mahaleo tena ara-vola aloha izy tsy resaka vola fotsiny ka na le membre ao fanapahan-kevitra raha na le membre ao anatiny ara ny filoham-pirenena ny assemblée nationale ny présidentiena no manindry le olo ao anatiny fa ny olo présidence ny lasa filoha inona moa no aleo tena azy amin'izany ozy izy ianao de mahaleo tena ve zany ozy izy tsika raha ohatra ka tsy mahaleo tena mihitsy tsy aleo averina ry ny administrateur civil ny asa ho nianatra momba an'izany tsy aleo hoe averina amindrareo le izy zareo efa nianatra momba an'io ary tokony hoainy raha ohatra ka avela malalaka izy anao an'le izy ino ny fanatsarana tokony atao akoatran'izay zany io miresaka famatsim-bola sy ny hoe fampiasana sy ny fikarakarana ny fifidianan'io ao nifirafitra ireo mpikambana betsaka mihitsy tena hoe mety tso vitantsika eto ny zara azy fa tena betsaka le izy na atao hoe fampiasam-bola anatina fifidianana ohatra de efa mila
mila jerevana zany mba tsy hoe voazara t-shirt ohatra zany a vovidy am'ireny ny olona reny zany tokony efa apetraka hoe tsy ho izanyntsony mampetape ny azo farizarana mety hoe fotoanantsika tykely a tsy afaka ivalaparana am'izay fa manaroatra ihany a fotsiny a mialatsiny aminao fa mandeha moa le fotoanantsika resaka foantsika hoe zany nefany a ny erisera akory tsy resahany olona ao araka nresahako teo hoe mialangalana sy ny karazany nareo a fa zay miasa ny atoko erisera na atao anatiny erisera miomana manabe fiarahamonina amin'ny sabotsy zao zahay a anao fambolekazo a eo Ambomalaza commune Ambomalaza zany itsy Atsinanana etsy zany a Avaradramo moa zany izy ny tena marina de fambolekazo io tsy fambolekazo ohatran'ny fanaon'ny olona hoe selfie na hoe misy tany be fotsiny io fa fambolekazo isa-tokantrano eo atoerana ataonay misy fokotany 12 amin'ny commune Ambomalaza de misy tokantrano maromaro am'ireo fokotany reo de zara isa-tokantrano reo le zanakazo de isa-tokantrano reny zany a mambolena zanakazo amin'ny fotoana eo de le olona isa-tokantrano zany a lasa tompona andraikitra ho azy a endraikitra le zanakazo avy eo karakara le zanakazo zany hoe mba isy eritreretana zany hoe ta hoe aomby le fambolena ahafokatra le hazo a mba hiakatrakatra kokoa par rapport amin'ny hoe atao amin'ny tany tsisy mpanara-maso le izy ary ny zana koa tamin'ity fotoan'ity hoe mba zanakazo fihinam-boa nahazo le olona odina na hoe azo zanatany a ny tena ambolena mba hahafaly le olona zany a aneriana mety misitraka amin'le zanakazo zay zany tena tazo zay no tiako resana am'izay a miasa ny erisera tsy eritreretiny miasa matsy zay vetrin'ny olona foana hoe raha tsy tonga fitondrana ianao mahazo sezy ianao zay vao hoe miasa fa ny erisera miasa iny fotony erisera iny fotony isaka mifaritra rehetra iny de eto Analamanga zay zaraiko anao zay satria eto ny andreketako de izay no zaraiko ary isan-kerinandro zay araka nresahako teo betsaka nefa programanay volana février volana marsa misy fampiofanana misy ny fampifanara-kasa betsaka ny zavatra ho ataonay a eto Analamanga fa miasa ny atoko erisera miasa ny mpikambana erisera ny olona ndraikitra erisera zany miasa eny amin'ny ivon'ny fiarahamonina Rehefa Andry Ratsifa mpitarika ny erisera eto Analamanga tapitra ny fandarantsika inona no azonao amtinandreo vao resaka ireo ary fotoana ihany koa zao hitondrana hafatra sy hoe fanentanana akoatra ny efa nambaranao teo makasitraka anao a Michel nanasa teto tsy hoe fintana fa betsaka ny zavatra voalaza teo a fa ny zavatra tiana resana angamba de hoe ilaina rehefa novana mila miofatsika mila miova rafitsika raha tena te hiova fa tsy fanavozana fotsiny zay ny erisera ary ny erisera tsy vonina ny hoe hiaraka amina fanavozana zany fotsiny fa mila manova tanteraka zay ny erisera vao vonina ary ny erisera efa vonina ny hitondra na androany ara de efa vonina ny erisera hitondra firenena ary miasa ny erisera eny anivon'ny fiarahamonina na tsy eo amin'ny fitondrana ary manabe ny olona ao anatin'ny erisera hitondra firenena zay no ataon'ny erisera amin'izao fotoana zao isan'andro ny erisera de miasa foana eny anivon'ny fiarahamonina eny tsy mikarama reo mpikambana reo tsy mikarama reo tsy mahazo vola reo fa olona ndraikitra reo de miasa eny anivon'ny fiarahamonina makasitraka anao Michel